fantatsika dia hoe misy an'iny hoe ny président teo aloha latsaka mitondra ny zopirenena frantsay kanefany a raha tokony izy dia tokony tsy afaka latsaka atsony izy manarak'izay a ny zavatra rehetrarehetra ao ambadika izao fifidianana zao dia efa karazana efa vitany zareo any ambadika any a hoe ho lany izy ary zay ny tena tedaviny kotakota izy zany hoe lany kanefany a lany amin'ny tsy fahamarinana ny antony ijoroana izy dia ny fahamarinana ny indrindraindrindra zay tena raha tsy mijoro zao ke tsy ho anangy ny tedavika eto fa ho an'ny taranako aoriana sy ny fianakaviana indrindra reo malagasy mpiray tanindrazana amiko vahoaka malagasy mbola enjaina daholo mba hanatevin-daharana ty katrafa mbola ntolona mbola tsy vita satria ny tena tanjona ny tena vahoaka malagasy tena fangejana tanteraka ka noho izany a dia tsy maintsy mitolontsika hatramin'ny farany ary ntolona mbola tsy vita satria mbola gejainy tena mpitondra amin'izao fotoana izao mbola antefasampitandrany filaminana izahay nefa zay a tena tsy manino izay fa tena mitolona amin'ny ara-dalàna tsy manimba zavatra olona kelelempitany filaminana fa nareo renge gasy dia re vola omeninareo renge ho lany dia makasy nareo rehefa lany re vola reo fa dia reo ny taranakinareo dia reo taranaka faramandiny fa to dia tsy rarintsony a olona ray ve no mibaiko anareo dia zao ny ataonareo amin'ny fiarahamonina manasantsika tanora hiady a ho an'ny firenetsika hitsangana tsara ho an'ny firenetsika tsy mila vazatsika miady tsara ary tsy maintsy mandresy ny tolona ary zay mahatonga an'ilay vahoaka manao an'izao fitakiana zao satria tsy misy ny fampitoviana lenta ary sy to misy tantanareo kandida raiky amby folo reo raha ohatra mbola misy foana ilay fitany lany voapirofo androany ary hitatsika fa ny vahoaka dia marisika raha ny pomba ny fanaradia ny kandida raiky amby folo dia fitiavana ary fitiavana ny tanindrazana tokoa ny joroana ankehitriny tsy maintsy mandresy ny tolona ary tsy maintsy tanterahana ny fifidianana manaikisa fa izahay tsy matahotra fifidianana fa nitadiavin'ireo kandida reo zay tohananay raiky ambinifolo dia ny hoe aleo ny fitsarana ny fifidianana tsy hitanila zay fotsiny any vita io a tsy maintsy mandalo fifidianana antsika tena faly izahay toka taminareo satria nahoana ainareo tsara nandamina ny mpitolony ty mitolonitsika fa sy ty be fotsy fa tena mitolonitsika hitanareo sakatsaka reny voafehtsika dolo reny ka dia te faly izahay toka taminareo eto fa zava-dehibe no avoay re olona mbola tokony anaraka atsika anatevi-daharana satria mita be tsy lany mamba areo zany akangamaro tsy vakinamboa ny tiako resahana amin'izany dia zao tsy maintsy miray isika menakavy ka raha misy mivilana eo a na misy mitsoka eo a hitan'ny avana eo izahay reto a raiky amby folo tena mirahina tsara daholo raha misy tsy toka reto a misy olo tenany eo hiteny izy rehefa avy eo dia zay tiana resahana aminareo hoe ty diana androany ty tena bien organisena tena tsara lamina fa izao reo syndicat reo mbola ilaza ny namana fa ho avy daholo reo anatevinantsika tsy omby ty toerana ty dia dava enina nitika anareo a zay nitolomana eta mba hananana tany-tandalàna mba hitovizatsika rehetrarehetra mba iarovana zoatsika rehetrarehetra ka dia tsy misy miala reto raha tsy miverina amin'ny tany-tandalàna Madagasikara maro ny miroro saina hoe sao dia mandeha any ty élection ty ka mandany izy mandeha izy rery dia nareo tavela eo tsisy élection andeha zany ny eto ary aza mody faniny anao monsieur le premier ministre fenao daholo ny toerangolo fototry ny afo mahatonga n'izao zavatra rehetrarehetra zao enao manao coup d'état institutionnel tsy anao ny tokony hitondra nyty amin'izao tetezamita zao amin'izao intérim zao fa enao no makaka desimesy ho hitasika ho asorigny eo enao diovy aloha ny fitsipy apetrao tsara aloha ny kianja fa tsisy matahotra fifidianana eo satria fanadiany aminareo fa tsy any aminy zay voasafidy ny maro anisa ao anatin'ny lalao madio a dia zay no rahatsika tanana zay ny rahatsika miasa zay ny aketsika mpiray-tanindrazana rehetra misy any manontany hoe dia ho aiza sy makaiza isika dia efa nilaza amin'ny alalana iraika amby folo mianaka fa mila fifidianana madio ekeny rehetra ary mbola fantatra fa mbola tsy madio ny tokotaniny zany ka zany takitsika tompokavy
mila mitondra ty Madagasikara ty ao anatin'ny fampandrosoana milamina isika tompokilasy tompokavy, mila miala amin'ny fahantrana isika ary zao ezaka ataontsika zao dia tsy maintsy toizatsika ary tsy hijanontsika sahy mijoro tompokilasy tompokavy. Be dia be tsika nanaradia fa misy ny matahotra bomba lacrymogène, tsy misy an'izany tsony ao e. Entan'ny olona fa tahotra mahatonga ny olona tsy samy mijoro ne tsika mpilaminana tsisy atahorana aritsika zao ny anovany tantara. Misaotra tompokilasy tompokavy. Efa tapa-kevitra isika fa anointolona hatramin'ny farany ka maka herentsika rehetrarehetra, tairiny ao atsimo, tairiny avy faratra, roso dia hatramin'ny farany.